Bonjour daholo tsika rehetra. Iadana ny tompo sy ny fahasoavany dia tononona ho amintsika rehetra sy ho an'ny ankohonantsika izany. Dia misaotra Andriamanitra indray tsika afaka ny fanatritava tamin'ny teny ity. Ary afaka mifampitoana amin'izao fianarana indray ny tenin'Andriamanitra izao. Marina mbola ao anatin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ihany tsika sy ny zavatra izay hitantsika izany eo alohan'ny seza fiandrianana. Ka alohan'ny zavatra rehetra dia manasantsika hiaraka hivavaka izany. Hivavaka ary isika. Jehovah'Andriamanitra raio, mankalaza anao zay, midera anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mametraka izao fotoana izao zay am-pelantananao satria tsy efanay zany na amin'ny fahendrenana na amin'ny fahalalana. Satria fanambaranao ty teny ty tompo fa tsy anay velively. Ary tsy afaka nisompatra ny amin'izany izay. Ko mangataka izay raha io. Aoka re niositry ny fanainao masina, nitoetra aminay amin'ny fahafenoana, ka izy no mpianatra anay ny teninao. Aoka ny fanainao masina ray no ampitenin'ny vavako, ampafantatra azy tianao ambara amin'reto vahoakanao reto. Dia mana masina anay ray ny teninao ny fahamarinana. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay amin'ny alalan'ny fanainao masina, hamantaranay ny sitraponao ny amin'ny teninao. Dia ianao malala izay sahaza ao anay ny amin'ny teny izay omenao anay indray amin'ny teny ity. Mifono ihany koa nefa izay ray ny amin'ny tsy fampanteranay sy ny tsy famendrena rehetra, ary ny fahotana rehetra izay vitanay teo anatrenao. Mamindrafo aminay ray io, mamela ny elokay renao. Ary dia mangataka aminao izay Jesosy io, diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay Kristy ho afa-keloka. Ary indrindra tompo, aoka ny tsy hanana an'ilay ratsy fahefana izao fampianarana izao na dia kely azy, sy ny tokantrano izay mandray izao fampianarana izao na ny tsiraray azy, na ny tsiraray avy izay mandray izao fampianarana izao. Fa hoy ny teninao manambara manao hoe rehefa mivolo ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Kanefa izay tompo, tsy sitrakay velively ny anatrehan'ilay ratsy eto. Voaka ny fanainao anatrika anay amin'ny fahafenoana. Fa ilay devoly Satana izay manimbatsembana ny fampianarana, na manao kitaba ny tokantrano any, sy izay miezaka hanapaka izao fampianarana izao dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Fa ilay vonona noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofonain'i Jesosy, alefa ny afo mandevona ny Satana sy ny asany rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Samy ny ato tokantrano ato sy izay mandray ny fampianarana ny teninao. Na ny tokantrano tsiraray avy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, ka lazainy naranao any. Dia aoka ny rahanao andrakotra ny tsiraray avy Kristy ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetrany. Aoka ny anjelinao Jehovah toy manodidina anay ka hiaro anay sy tantananay. Ary aoka Andriamanitra ho androrao anaovanay ninao. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray ka lazainy naranao any. Dia mitenena raha io amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonikeny izay avaokanao. Ny anaran'i Jesosy, alleloia. Amen. Soratsika ny tompo lehibe indray mbola afaka ny fampivavaka isika. Iroso avy hatrany ary ny amin'ny lesona izany. Dia satsika farany izany dia niresakitsika mikasika ilay ranomasina fitaratra izany. Izany hoe alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia misy ranomasina fitaratra hozy izy. Tahaka ny vato kristaly hozy izy. Izany hoe mamirapiratra izany araka ilay fandresantsika hoe ohatran'ny hoe eny ambony glasy iny izany ianao mahitsy be iny. Fa izy mamirapiratra izany. Dia nefa rano ny eo ambany izany, izay maranomasina fitaratra anazy izany. Ary efa hitantsika ihany koa fa ilay any amin'ny salama izy dia milaza manao hoe nametraka ny fitoerany eo ambonin'ny rano hozy izy. Izany hoe Andriamanitra izany mipetraka eo ambony rano, ka io izany nitoeran'ilay seza fiandrianana izany. Eo ihany koa izany ny anamarina fa Andriamanitra dia manana fahefana amin'ny rano. Manana fahefana amin'ny rano, ka misy heviny izy io sady misy heviny ara-bakteny no misy heviny ara-panahy zany izy io zany. Ka ohatra zao hitantsika tany amin'ny Genesis dia hitantsika io zay hoe teny hoe manana fahefana amin'ny rano Andriamanitra. Jerentsika kely zay aty amin'ny Genesis toko voalohany teny andininy faharoa. Genesis toko voalohany teny andininy faharoa.
Tena zavatra tenen'io. Vakitsika mihitsy ny andiny voalohany tsy maninona. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahariny ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizina ny tambony lalina ary ny fanahin'i Jehovah nanomba tambony rano. Tany ity zany mbola tsisy ninona tamin'ny voalohany. Fa inona ny zavatra nisy teto? Ahoana izy teo? Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizina ny tambony lalina. Ary aizina ozy izy no tambony lalina. Inona nefa nilazana an'io hoe lalina io? Le rano io lazaina io hoe le rano no lazaina amin'io. Aizina ny tambony lalina ozy izy. Aizina ny tambony lalina io hoe tsy hitanono zany. De rano no ilazana anazy io aty amin'ny Genesis izy miteny anazy io jerentsika kely. Tsy Genesis fa aty amin'ny Ezekiel mantsy. Ezekiel 4:20. De rehefa mirazana io hoe lalina io izy zany. De inona rano no ilazana anazy io? Ezekiel 4:20 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Jesosy izany. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Fa zao no lazain'i Jehovah Tompo: raha ataoko tanànalao tahaka ireo tanànaolo ianao, ary ampiakariko aminao ny rano lalina, ary ampiakariko aminao ny rano lalina, ka hosarona ny rano be ianao, dia ampidiniko iaraka amin'izay mivarina any an-davaka ianao akany amin'ny razana, ka amponeniko any ambanin'ny tany ianao dia any amin'ny fonenana efa laotra amin'ny ela, iaraka amin'izay mivarina any an-davaka mba tsy honenana intsony, fa asiako voninahitra eo amin'ny tany velona. Dia ataoko fampitahorana ianao ka tsy ho eo intsony. Eny, ho tadiavina ianao nefa tsy ho hita intsony mandrakizay o Jehova. Dia eo amin'le 9:20 izy dia inona ny teneniny? Ary izao no lazain'i Jehovah Tompo: raha ataoko tanànalao tahaka ireo tanànaolo ianao, dia ampakariko aminao ny rano lalina, ka hosarona ny rano be ianao. Zany hoe rehefa ampiakarin'Andriamanitra zany ny rano mandringana ny tanàna, zany hoe tsunami zany ny resahana eto zany mandifitra ny tany. Ampiakariko aminao ny rano lalina ozy izy. Ka raha miteny izy tany amin'ny Genesis hoe aizina ny tambony lalina ozy izy, dia le lalina teneniny le rano zany. Amin'ny teny frantsay moa zany ny tenenany azy hoe abîme. Abîme zany, ka raha vao miresaka hoe abîme zany ilo hoe noanoa ozy izy. Tsy hita noanoa zany. Dia aty ihany koa izy miteny aty amin'ny Jona zany. Any amin'ny Jona tsika 2 ty amin'ny testamenta taloha aty zany faraparan'ny testamenta taloha misy anazy io. Jona 2:1. Dia fatatsika mety maro tsika milalana ny tantaran'i Jona, maty koa tsika mety tsy malala. Fa i Jona io zany dia naninona? Rehefa nakafanahan'i Jehovah zany izy, nirahan'i Jehovah andeha amin'ny toerana anankiray izy ho an'ny Ninive, nefa tsy nety nandeha tany izy dia nitsoka. Dia nandeha sambo izy. Rehefa avy eo nisy tafio-drivotra be. Dia rehefa avy eo izy fantany hoe izy ny antony nahatonga ny tafio-drivotra be io, satria efa tena raiky ho simba mihitsy zany le sambo. Ary ireo matelot no niteny taminy hoe fa inona no nataonao, satria fantan'izy ireo hoe noho ny Jona no nahatonga n'le tafio-drivotra be sy nanopatopa le sambo zany saika ny lety. Dia ozy Jona hoe tsy mpahazo ao anaty rano ozy izy, dia hijanona io tafio-drivotra io, satria zahanany nitsoka tamin'i Jehovah izy, zany hoe nanao izay tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra. Dia natsipy tany anaty rano izy. Dia rehefa tany anaty rano tany izy, dia nately ny hazan-drano lehibe tao anatin'ny ranomasina zany. Dia inona ny zavatra nataon'i Jona rehefa tao anatin'ny kibon'le hazan-drano toy izy zany? Nivavaka zany izy. Dia zao ny teneny 2:1. Dia ahoana izy izy? Ny rano nanarona ahy hatramin'ny haiko, ny lalina namefy manodidina, ny zava-maniry any ranomasina ny singotra nanodidina ny lohako. Zany hoe alohan'izy le nijery tany anaty rano io zany, alohan'ny nanatelomany le hazan-drano lehibe azy, dia inona ny zavatra hitany, ny zavatra tsapany tao anatiny tao zany, dia ny rano nanarona hatramin'ny haiko, ny lalina eo le hoe tsy hitanonoa, ny lalina namefy manodidina, ny zava-maniry an-dranomasina ny singotra manodidina ny lohako. Ka raha vao miresaka zany ianao hoe rano
dia le lalina koa ny resahana amin'io zany. Resaka hoe abîme zany dia le rano zany resahana amin'io. Ka io zany le zavatra tiany tenena Andriamanitra maninona manana fahefana zany amin'ity rano ity Andriamanitra zany. Manana fahefana amin'ity rano ity Andriamanitra. Satria zavatra hitantsika teo ilay izy verenantsika kely amin'izay amin'ny Genesis manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambony lalina, ary ny fanahy n'Andriamanitra nanomba tambony rano. Zany hoe na ny tany zany mbola tsisy tamin'izany fotoan'izany fa ny rano no teto amin'ity planeta nisy antsika ity zany rano fotsiny nisy teto satria tsisy endrika zany. Dia ozy izy endrika sady foana ozy izy ary aizina ny tambony lalina. Aizina ny tambony lalina satria rano. Nonoiny dia jereo nge fa rehefa midina any ambanin'ny rano, ohatra miditra any ranomasina zany dia mahita le sous-marin-tsika midina. Dia mamidina any amin'ny lalina any. Fa foana nge tsisy. Maizina any tsisy ninona tsony any. Maizina. Abîme tanteraka any. Tsy hitanono lavaka zany midina any ambany any. Dia eo ny ahitantsika lizy teo hoe Andriamanitra manana inona? Manana fahefana amin'io rano io nefa Andriamanitra. Dia jerentsika ty amin'ny Salama 4:9. Dia inona ny lazainy azy ato? Salama 4:9. Salama 4:9 dia ny andininy 9. Dia ahoana ozy izy? Dia izao no teneniny ato. Andriamanitra zany no resahana ito. Izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namelatra ny tany tambony rano satria rano zany teto amin'ity planeta nisy antsika ity. Dia Andriamanitra nefa namelatra ny tany teo ambonin'ny rano. Zay le fahefan'Andriamanitra amin'le rano zany. Dia aiza nefa misy le seza fiandrianan'Andriamanitra hitantsika hoe ranomasina fitaratra izy rano eo ambany io manana fahefana amin'ny rano Andriamanitra. Rehefa nahary ny lanitra sy ny tany koa Andriamanitra, foana tsy nisy endrika ny tany ozy izy. Aizina ny tambon'ny lalina. Dia rehefa avy eo namorona ny tany amin'izay zany Andriamanitra hoe nanao ny tany amin'izay Andriamanitra hipetrahantsika dia inona zavatra teneny eto? Le andininy 5 izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namelatra ny tany tambony rano fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia hitantsika ilay izy aty amin'ny Genesis. Genesis 1 ny andininy 7 no jerentsika zany sy ny 10. Izao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambany lanitra eo amin'ny fitoerany iray, ary aoka hiseho ny maina, dia nisy izany. Eo amin'ny andininy 5 aloha vakitsika ary. Vakitsika aloha le andininy 5 ary aloha. Ary Andriamanitra nanao hoe misy abakabaka eo anelan'ny rano, eny anelan'ny rano, ary aoka hampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Rehefa nanao ny zavatra nataon'Andriamanitra zany alohan'ny nanaovany tany, dia nisaran'Andriamanitra zany aloha ny rano ambany sy ny rano ambony. Ny rano ambony zany nataony teny amin'ny abakabaka, dia ny rano ambany nataony tetỳ ambany zany teny hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy ny abakabaka eo anelanelan'ny rano, ary aoka hampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Isy abakabaka zany nampisaraka ny rano ambony sy ny rano ambany. Andininy 7 ary Andriamanitra nanao ny abakabaka ka nampisaraka ny rano tamin'ny abakabaka, tamin'ny rano ambonin'ny abakabaka, dia nisy izany. Dia andininy 8 ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho amin'ny fitoerana iray. Ny rano ety ambanin'ny lanitra zany dia aoka hiangona izy ho amin'ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina, dia nisy izany. Efa nasian'Andriamanitra niangona zany ny rano tety amin'ny toerana ambany tety. Dia nanino? Dia nasian'Andriamanitra ihany koa izy ary aoka hiseho ny maina, dia nisy izany. Inona moa le maina io? Le tany ange le maina io. Andininy 10 ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangana nataony hoe ranomasina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Zay zany le fahefan'Andriamanitra zany amin'le rano. Zavatra rano fotsiny resaka mantsika zany ny famoronana zany eto. Resaka hoe ahoana ny nanaovan'Andriamanitra? Foana tsy nisy endrika ny tany ozy izy tamin'ny voalohany zany. Aizina ny tambony lalina. Dia ahoana nefany? Andriamanitra nanao ny tany. Alohan'ny nanaovan'ny tany dia zao nitsarahany ny rano ambony sy ny rano ambany, dia abakabaka ny nataony teo anelanelanany. Dia rehefa avy eo natokany tamin'ny toerana anankiray ny rano.
dia nampisehony ny maina. Dia rehefa nisehony ny maina dia natsony hoe tany ary ny ranomasina le rano miangona io natsony hoe ranomasina izany. Zay zany le fahefan'Andriamanitra zany. Dia le seza fiandrianan'Andriamanitra io zany zay mipetraka eo ambon'le ranomasina fitaratra ny resahantsika io zany, dia manambara zany io le fanjakan'Andriamanitra amin'ny zavatra nohariny zany. Hoe Andriamanitra no manjaka amin'izao zavatra ary rehetra izao. Zay zany zavatra sary esehony amin'le ranomasina fitaratra. Dia jerentsika fa hitantsika tokoa zay ao amin'ny Baiboly zay zavatra zay. Ao amin'ny Salamy toko fahatelo amby zato. Salamy toko fahatelo amby zato no jerentsika dia ny andininy fahasivy amby folo. Salamy fahatelo amby zato dia ny andininy fahasivy amby folo. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana ozy izy? Eo mantsy ilay hoe seza fiandrianan'Andriamanitra zany mipetraka eo ambony rano, dia hoe izy no manjaka amin'izao zavaboary rehetra izao zany. Satria izy no nahary izao rehetra izao. Dia andininy fahasivy amby folo dia inona zavatra resahany eto? Jehova efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Zay zany izy. Jehova nametraka ny seza fiandrianany izy, nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Zay zany le sary asehon'le ranomasina fitaratra io zany zay. Hoe izy no manjaka amin'izao rehetra izao. Izy nahary izao rehetra izao. Dia aty amin'ny Isaia ary izy. Isaia toko fahaenina amby enimpolo dia ny andininy voalohany. Kaiky io ihany tsika dia inona indray zavatra resahany io ihany koa. Isaia toko fahaenina amby enimpolo ny andininy voalohany. Zao ihany koa ny zavatra resahany io. Dia ahoana ozy izy? Izao no lazain'i Jehova: ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Averiko tsara. Izao no lazain'i Jehova: ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Zay no miresaka hoe lanitra zany. Zay mahatonga hoe tsy azontsika atao zany mianinina fahatany amin'ny lanitra, fa raha miresaka hoe lanitra ianao dia seza fiandrianan'Andriamanitra no resahany hoe lanitra. Raha miteny hoe le ciel, seza fiandrianan'Andriamanitra. Ty tany ty fitoeran-tongotr'Andriamanitra ty. Andriamanitra manjaka amin'ty famoronana sy ty zavaboary zay namboarin'Andriamanitra ity. Dia io no ahitantsika izy hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra Andriamanitra. Hoe ny lanitra ozy izy ny seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Dia any amin'ny Isaia koa izy toko fahafito amby folo. Dia inona ny ilazany an'le raha vao miresaka izy zany le hoe rano. Satria le rano mantsy le hoe io le anjakan'Andriamanitra zany, ny zavaboary rehetra. Dia raha vao miresaka izy hoe rano ihany koa dia inona nefa ny zavatra resahany amin'izay? Toko fahafito amby folo andininy roa amby folo. Isaia toko fahafito amby folo ny andininy roa amby folo sy ny telo amby folo. Isaia toko fahafito amby folo ny andininy roa amby folo sy ny telo amby folo. Isaia toko fahafito amby folo dia ny andininy roa amby folo sy ny telo amby folo. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy roa amby folo sy ny telo amby folo. Indrisy ny fiaoaon'ny firenena maro izay miaoao tahaka ny feon'ny ranomasina. Indrisy ny firondroan'ny olona marobe tahaka ny firondroan'ny rano manonja ny firondroany. Eny mirondroana tahaka ny firondroan'ny ranobe ny firenena, kanefa ho tezerana mafy izy ka dia andositra lavitra ary ho lasa tahaka ny akofa eny an-tendrombohitra rapaolin-drivotra sy tahaka ny fakombary mitambolombolona entin'ny tadio. Dia inona zavatra teny teo? Indrisy ny feon'ny firenena maro izay miao tahaka ny feon'ny ranomasina hoy izy. Io zany le fampihoarina ny vahoaka betsaka, ny firenena maro amin'ny ranomasina sy amin'ny ranobe. Indrisy ny firondroan'ny olona marobe tahaka ny firondroan'ny rano manonja ny firondroany. Eny ny firondroany tahaka ny firondroan'ny ranobe ny firenena. Inona zany ny hevin'izay symboliquement zany? Na hoe ny hevitra izay ara-panahy zany dia zao hoe maneho zany le ranomasina fitaratra, le vahoakan'Andriamanitra marobe zany tonga eo amin'le seza fiandrianan'Andriamanitra. Zay ihany koa zany ny heviny ara-panahy asehony eo. Hoe le vahoakan'Andriamanitra tsy tambo isaina mbola iresaka an'izay tsika rehefa tonga any amin'izay leçon izay zany. Fa maneho le vahoakan'Andriamanitra marobe zany tonga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, vahoaka marobe.
Ary ny zavatra misy ihany koa dia zao hitantsika fa famoronana rehefa nanorina ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia iny rano ny zavatra teo rano aizina ny tambony lalina ao izy ary foana tsy nisy endrika ny tany. Maneho ihany koa le famoronana vaovao ihany koa izay mbola ho ataon'Andriamanitra indray amin'ile lanitra vaovao sy tany vaovao ihany koa zany zay zavatra zay. Ny zavatra hitantsika ihany koa nefa zao tsara marihana dia zao hoe raha vao miresaka le ranomasina fitaratsika dia mampatsiaro atsika zany le famoronana tany amin'ny Genesis izy io. Ary efa hitantsika zay famoronana teo amin'ny Genesis zay dia nitondra atsika tamin'le fanan'Andriamanitra ihany koa zay famoronana tany amin'ny Genesis zay. Satria teo amin'ny famoronana teo amin'ny Genesis raha niteny izy hoe foana tsy nisy endrika ny tany ozy izy aizina ny tambony lalina dia nitohizany le teny fa ny fanahan'i Jehova ozy izy nanomba tambonin'ny rano. Zay no amin'ny Genesis toko voalohany io. Ny fanahan'i Jehova izy nanomba tambonin'ny rano. Dia renantsika kely le izy zay ny soratra io. Dia jerentsika. Zany hoe eo zany le hoe mampatsiahantsika an'izay famoronana zay zany le ranomasina fitaratra ihany koa satria ny zavatra hitantsika eo amin'ny ranomasina fitaratra io zany mitovy amin'ny zavatra hitantsika ihany koa tany amin'ny Genesis. Jereo tsara fa ho hitantsika zay zavatra zay zany. Dia zao ny teneno izy tamin'ny voalohany ny Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambonin'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Dia jerentsika fa rehefa mijery le ranomasina fitaratra isika inona ihany koa ny hitantsika eo ambonin'io ranomasina fitaratra io. Tahaka ny nahitantsika eo nahitantsika le olona 420 teo. Hitantsika teo ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Fa hitantsika ihany koa fa io fanan'Andriamanitra io ihany koa dia eo amin'ny seza eo amin'io ranomasina fitaratra io ihany koa misy ny le fanan'Andriamanitra zany. Dia jerentsika kely eo amin'ny Apokalypsy toko 4. Zany hoe mifandray mihitsy le izy tamin'ny famoronana ihany koa ny fanahan'i Jehova nanomba tambonin'ny rano. Dia hitantsika ihany koa nefa zay aty amin'ny Apokalypsy zany rehefa hitantsika le seza fiandrianan'Andriamanitra dia hitantsika eo ihany koa zany le fanahan'Andriamanitra izany. 5 toko 4 ny 5 dia zao ny teneniny eo. Ary nisy elatra sy feo sikotrokorana nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana. Ary nisy jiro fitony rehetra teo alohan'ny seza fiandrianana dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ireo izy. Ary nisy jiro fitony rehetra teo alohan'ny seza fiandrianana dia fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Hita teo koa zany le fanan'Andriamanitra. Ohatra ny hitantsika tany amin'ny Genesis tamin'ny famoronana eo alohan'le teo amin'le hoe rano zany, le hoe aizina ny tambonin'ny lalina ao izy ary ny fanahan'i Jehova nanomba tambonin'ny rano. Eto nefa misy ranomasina fitaratra ihany koa zany amin'le seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia hita teo izy nisy jiro fito izy. Dia inona ireo jiro fito ireo izy? Fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Inona indray ary zany resahan'izay amin'le hoe inona ny dikan'le hoe fanahy fito zany? Inona ny dikan'le hoe fanahy fito? Maninona tsy misy ngany antsoina hoe fanahy voalohany, fanahy faharoa, fanahy fahefatra. Fa maninona izy lazaina hoe fanahy fiton'Andriamanitra? Efa nianarantsika nefa izay tamintsika nianatra ny symbole zany na nianatra ny kody. Ny amin'ny hoe inona moa ny dikany hoe isa fito? Ka ny dikany hoe isa fito zany ao amin'ny ranosoratra masina ny jerena dia zay hoe isa amin'ny fahafenoana zany ny isa fito. Ary isan'ny fahatahaterahana ny isa fito. Zay zany. Ka ile fanan'Andriamanitra izay eo amin'ny seza fiandrianana io zany dia io le fanahy parfean'Andriamanitra zany. Le fanahy tanteraka zany, tsy isikanina. Le fanahy amin'ny heriny koa io, fanahy amin'ny heriny sy ny fahefany rehetra zany io. Satria zay moa hoe fanahy fiton'Andriamanitra. Raha vao miteny hoe isa fito ianao dia isa amin'ny fahafenoana zay, isa amin'ny fahatanterahana zay. Dia le fanahin'Andriamanitra amin'ny fahatanterahana tanteraka zany io hitanao eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra io. Le fanahin'Andriamanitra amin'ny heriny tanteraka hitanao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra io. Ary io fanahy fito io dia manino miverina matetika io ao amin'ny boky ny Apokalypsy izany. Jerentsika kely atao amin'ny toko 5 koa izy dia miresaka an'izy io zany. Eo ihany tsika Apokalypsy toko 5 zao ohatra dia ny 5 dia hitantsika koa io fanahy io zany 5. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananana efatra ary teo afovoan'olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono nanana tandroka fito sy maso fito
dia fanafiton'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra. Fanafiton'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra. Zany hoe fanafito io zany io nirahana makaty amin'ny tany rehetra. Io zany miasa aty amintsika io fanan'Andriamanitra io. Irahana makany amin'ny tany rehetra hozy izy. Toko voalohany ihany koa ny andininy faefatra. Le fanahy amin'ny fahafenoana zany. Dia marina tsara fa tsy zero tsara fa ny fanahy masina anke dia zao no zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana, no zarazaraina fanomezam-pahasoavana ny fanahy masina hozy izy. Ary nomena sahaza azy hoe raha anina mahay ohatra hoe mahay ataontsika hoe misy ny maminany, misy ny mahay mampianatra, misy ny mahay mitondra, misy ny mahay tao zavatra koa ohatra zany koa ohatra ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra anao, mahay tao zavatra ianao, manana talenta ianao, fanomezam-pahasoavana ange zany. Dia eo ilay fanan'Andriamanitra zany miasa amin'ny fomba rehetra zany. Izay nirahana hozy izy eny ambonin'ny tany ilay fanan'Andriamanitra zany. Dia toko voalohany andininy faefatra. Jerentsika ilay izy teo, inona koa ny zavatra resahany ato. Jaona namagy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy. Ary avy amin'ny fanahy fito izay olohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona sy marina sy lamatoany maty ary ny lehibe mpanjaka ny tany. Eo ilay hoe isa telon'Andriamanitra ny hitantsika eto. Ho aminareo ny hozy izy maninona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy ilay ankehitriny sy taloha ary no avy. Andriamanitra io. Avy amin'ilay fanahy fito izay olohan'ny seza fiandrianany, ilay fanan'Andriamanitra io. Dia maninona? Ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoany maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany. Telo Andriamanitra, fanahy masina, Jesosy Kristy. Eo zany mipetraka koa ilay seza fiandrianana. Inona ny hitantsika eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra? Amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia fantatsika fa rehefa nandresy Kristy dia izy Kristy no mipetraka. Miara-mipetraka amin'ny ray eo amin'ny seza fiandrianana. Eo ny toerana misy an'i Kristy. Ny zavatra hitantsika ihany koa nefa dia zao eo alohan'ny seza fiandrianana dia eo koa ilay fanahy fiton'Andriamanitra zany. Eo amin'ny seza fiandrianana koa fanahy fiton'Andriamanitra. Ireo fanahy fito ireo nefa ireo ilay irahana makany amin'ny tany rehetra hozy izy. Miasa ao an'Andriamanitra zany, amin'ny vahoaka miasa ireo fanan'Andriamanitra ireo, fanahy fiton'Andriamanitra. Zany hoe fanahy amin'ny fahafenoana, fanahy amin'ny fahatanterahana io zany. Zay zany ny zavatra hitantsika ihany koa eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia jery ihany koa tsika inona koa ny zavatra hitantsika eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany ankoatran'ilay fanahy fito teo. Dia verenantsika ilay Apokalypsy toko faefatra, ny andininy fahenina sy ny fahafito. Apokalypsy toko faefatra, ny andininy fahenina sy ny fahafito. Dia zao vaky ny teny naran'i Jesosy. Ary teo alohan'ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy dia nisy zava-mananana efatra feno maso avokoa teo ny lohany sy eo vony. Ahoana izy izy? Teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny manodidina azy dia nisy zava-mananana efatra feno maso avokoa teo ny elanelany sy teo voany. Andininy fafito. Ary ny zava-mananana voalohany dia tahaka ny liona, ny zava-mananana faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ny zava-mananana fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananana fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Eo voany seza fiandrianana hozy izy dia nisy inona? Nisy zava-mananana efatra hozy izy. Ary ilay zava-mananana efatra io zany dia manana endrika izy io, manana tarehy izy io. Dia ny zava-mananana voalohany hozy izy dia maninona? Tahaka ny liona. Ny zava-mananana faharoa dia tahaka ny zanak'omby, zava-mananana fahatelo dia tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananana fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ireo zany le zava-mananana ihany koa eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha zavatra hojerentsika zany dia zao hoe le zava-mananana efatra zany maneho inona? Inona zany ny asehon'le zava-mananana efatra ireo? Dia voalohany zany dia zao hoe maneho ny rindrana na ny lamina misy eto amin'ity tany ity zany ireo zava-mananana efatra ireo. Maneho ny rindrana na ny lamina izay misy eto amin'ity tany ity. Satria raha raisitsika nao amin'ny Baiboly zany, na any amin'iny Moyen-Orient ancien iny zany, na hoe Moyen-Orient taloha zany, dia ny isa efatra dia maneho ny tontolo
ny tontolon'ny tany zay misy atsika zany na ny tontolo zay misy atsika zany zany hoe zao tontolo zao raha miresaka zany ianao hoe isa efatra na ao baiboly iny tamin'ny fomba tany amin'ny Moyen Orient taloha tany zany de ny isa efatra zany de maneho ny tontolon'ny tany misy atsika aty zany zay manerana n'izao tontolo zao de raisika ohatra zany raha miresaka tsika ohatra ny hoe fomba fiteny zany de miresaka tsika hoe 4 points cardinaux izy na miteny hoe 4 points de la terre amin'ny teny gasy de lazainy hoe vazatany efatra ny vazatany efatra zay ny ilazany azy amin'ny teny gasy zany de any amin'ny Daniel any koa izy de miteny manao hoe ny rivotra efatra ny lanitra ozy izy jerentsika kely ange aty amin'ny toko fahafito aty any amin'ny Daniel toko fahafito de ny andininy faharoa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy inona ny zavatra resahany io de aono izy dia niteny Daniel ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe nisy rivotra efatra ny lanitra izy nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ka raha vao miresaka zany ianao hoe rivotra efatra ny lanitra de zay indray zany maneho an'le ahoana zany maneho an'izao tontolo zao zany na hoe ny espace terrestre zany ny lazana zay la totalité de l'espace terrestre ozy izy na ny zao zavatra hitatsika ary rehetra zao zany zay inona zavatra hitatsika eto amin'ity zao tontolo zao ty zany de maneho an'izay espace rehetrarehetra zay zany le hoe ny rivotra averiko tsara le izy teo sarotsarotra ho mandika le izy amin'ny teny gasy zany de hoe ahoana izy teo nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra nibosesika tamin'ny ranomasina lehibe ny rivotra efatra ny lanitra ozy izy nibosesika tamin'ny ranomasina lehibe hitantsika teo fa le ranomasina de zao maneho ny firenena manerana zao tontolo zao zay anjakan'Andriamanitra eto nefa de hoe ny rivotra efatra ny lanitra ozy izy de nanenika n'inona nibosesika nanenika ny ranomasina lehibe ozy izy zany hoe toute la totalité de l'espace terrestre zany na hoe zao tontolo zao zany zay zany io zalazana azy izao tontolo zao misy atsika aty zany ny ilazana an'le izy de aty amin'ny Jérémie toko 7:7 izy de teneniny tsara le izy tena azavainy tsara le izy hoe mikasika an'izy io zany jerentsika kely izy io mikasika ny resaka hoe elama zany resaka elama de resantsika fa azavainy tsara izy io atao amin'le toko 7:7 ato zany de ny andininy 2:3 Jérémie toko 7:7 de ny andininy 2:3 de zao no ilazany azy ato amin'ny anaran'i Jesosy ary nitondra rivotra efatra avy tamin'ny lafiny efatra ny lanitra aho ary nitondra rivotra efatra avy tamin'ny lafiny efatra ny lanitra aho inona le lafiny efatra ny lanitra io le hoe le espace terrestre misy atsika zany na zao ataontsika hoe tontolo misy atsika zao na efitra misy atsika zao zany rehetra zao toerana misy atsika rehetra zao zany de ozy izy tondra rivotra efatra amin'ny lafiny efatry ny lanitra aho amelezana ny alama ary aheloko amin'izany rivotra rehetra izany izy ka tsy hisy firenena izay tsy alehan'ny voaroka avy any alama ozy izy de jereo tsara le izy ary tondra rivotra efatra avy amin'ny lafiny efatry ny lanitra aho amelezana ny alama zany hoe misy loza zany azo any alama alefan'Andriamanitra avy amin'ny rivotra efatry ny lanitra zany hoe avy amin'ny firenena rehetra zany de toy zany le izy ary aheloko amin'izay rivotra rehetra izany izy rehefa ahelin'Andriamanitra amin'ny rivotra efatra ny lanitra io zany izy de ozy tsy hisy firenena izay tsy alehan'ny voaroka avy any alama satria ahelin'Andriamanitra amin'izay rivotra zay izy maneho an'le firenena rehetra misy atsika zany de araka ny satria tsika zany mianatra ny zavatra misy tsika mianatra ihany koa ny tantara tsika de raha mijery sika ny fanoharana jiosy zany misy fanoharana jiosy zay zany de milaza manambara manao hoe satria tsika nyresaka teo zava-manana efatra de hoe ny voalohany amin'ny zava-manana voalohany hitatsika teo de tahaka ny liona ozy izy zava-manana faharoa izy de tahaka ny ombo ozy izy
Zava-maneno fahatelo dia tahaka ny olona, ary ny zava-maneno fahaefatra dia tahaka ny voromahery ozy izy. Ka araka n'le fanoharana jiosy zany a, jiosy hatramin'izay zany na fahiny, dia hoe ny voromahery ozy izy a no biby mahery indrindra zany amin'ny vorona zany. Ny voromahery no biby mahery indrindra amin'ny vorona, zany hoe ny aigle zany. Dia ny omby ozy izy, ny omby a no biby mahery indrindra ihany koa amin'ny biby fiompy zany. Ny omby ny biby mahery indrindra amin'ny biby fiompy amin'ny zay ompianao zany. Ny liona indray ozy izy a no mahery indrindra amin'ny biby dia rehetra ozy izy. Ary ny olona ozy izy a no mahery indrindra amin'ny biby rehetra. Dia jereo tsara fa tsy haiko moa isika raha mamijery n'ireny, za mijery matetika ireny resaka hoe documentaire na resaka le hoe any amin'ny toerana sauvage ireny, ohatra ny hoe any Alaska zany any Amerika any États-Unis any. Dia any États-Unis rehefa mihaza satria misy biby be dehibe any amin'le Alaska io zany, ataontsika hoe misy ny lo, le ambodi ireny zany, misy lohany zany, misy ny bera zany na ny orsa zany. Dia ny biby masiaka ohatra zay zany, dia na misy biby misy karazana biby maro samihafa. Dia misy zany le atao hoe chaîne alimentaire. Amin'le chaîne alimentaire zay zany hoe ny biby kely ambanimbany dia hoan'ny biby lehibe ambonimbony, dia ohatrohatr'izay daholo zany le izy. Misy le tanjaka zany. Dia au-dessus de la chaîne alimentaire ozy izy, na eo ambonin'le iza no ambony indrindra zany amin'ny mpihinana zany, raha zay ny azo ilazana anazy. Satria mifampihinana zany le fampihinana zany reo, dia ny olombelona ny ambony indrindra zany amin'ireo. Zay mahatonga izy hoe l'homme est le plus puissant parmi tous les animaux, na hoe ny olombelona no maninona? No mahery indrindra ny amin'ny biby rehetra ozy izy. No matanjaka indrindra ny amin'ny biby rehetra. Ka araka an'io zany, araka an'io zavatra hitantsika io zany, kasika an'io le hoe fanoharana jiosy io zany, fahiny zany, dia le biby efatra reo zany, satria averiko tsara le izy teo hoe ny voromahery no matanjaka indrindra amin'ny vorona rehetra zany. Ny omby no matanjaka indrindra amin'ny biby fiompy rehetra. Ny liona no matanjaka indrindra amin'ny biby dia rehetra, ary ny olona no matanjaka indrindra ny amin'ny biby rehetra izany. Dia araka an'izay fanoharana izay zany, dia zay hoe ireo biby efatra ireo zay alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ny voromahery, ny liona, satria le tavany zany maneho an'izay, ny voromahery, ny liona, ny olona, ny omby. Dia ireo zava-mananaina efatra ireo zany dia maneho any zavaboarin'Andriamanitra rehetra manerana an'izao tontolo izao, izay misy eto amin'ity planeta misy antsika ty. Maneho le zavatra noharian'Andriamanitra zany ireo. Inona nefa ny sara esehon'izay zavatra zay? Ny sara esehon'izay dia zao tahaka n'le olona 420 ihany. Inona ny sary nasehon'le olona 420? Ny sary nalehon'le olona 420 dia zao hoe maneho le vahoakan'Andriamanitra. Manao inona? Manao fanompom-pivavahana eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana. Miankohaka eo anolohan'le naharin'ny lanitra sy ny tany. Ny sary indray zany asehon'le zava-mananaina efatra zao izao tontolo rehetra misy antsika izao sy ny zavaboary rehetra ihany koa dia miankohaka ihany koa eo anatrehan'le nahary azy, manaja azy sy manome voninahitra azy. Eny, ny zavaboarin'Andriamanitra ihany koa zany dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Zay ny zavaboary amin'izao fotoana zao. Inona ny zavatra ataon'ny olona? Misy ny olona lasa manompo hazo, miankohaka amin'ny hazo izy mivavaka. Baiboly miteny hoe aza mandeha eny ambanin'ny hazo maitso rehetra eny fa lasa izy manompo hazo. Any Sainte Marie dia misy zany zavatra zany. Dia teny hoe fady mihitsy io toerana io. Fa hoe ny fanahin'ny olona izay maty tany an-dranomasina dia lasa eo amin'ilay toerana io, dia hazo ilay izy, dia engonany ilay hazo dia mivavaka eo. Any Mazangany koa dia misy ilay hazo, dia fenoana zavatra manodidina dia mivavaka amin'iny ilay olona.
mivavaka amin'ny hazo. Zavaboary nge zany. Nefa reny zavaboarin'Andriamanitra reny manome voninahitr'Andriamanitra. Fa tsika indray tsy manome voninahitr'Andriamanitra fa le zavatra no arinany reny nomentsika voninahitra. Ahoana tsika amin'izany zavatra zany? Ka eto zany le zava-mananana efatra zany dia maneho ihany koa zany zay hoe fanompony eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zay, satria rehefa mivavaka teo anatrehan'Andriamanitra nge izy ho hitantsika eo moa rehefa avy eo zany, fa mbola tsy tonga amin'izay leçon izay tsika. Rehefa le miankohaka zany mivavaka amin'Andriamanitra l'olona efatra amby roapolo, tsy izy ihany ange no mivavaka amin'Andriamanitra io, fa le zava-mananana efatra koa dia mivavaka amin'Andriamanitra miara-miankohaka amin'le olona efatra amby roapolo manome voninahitra an'Andriamanitra sy mankalaza an'Andriamanitra. Dia io zany maneho an'le zavaboarin'Andriamanitra ihany koa zany zay no ariana amin'izao tontolo izao manome voninahitra an'Andriamanitra sy mankalaza an'Andriamanitra. Zay no mikasika an'iny zany. Dia eo anoloan'ny seza fiandrianana ihany koa zany ny ahitantsika n'ilay zavaboarin'Andriamanitra zany zay no arian'Andriamanitra. Faharoa nefa ny zavatra anankiray ihany koa dia zao ireo endrika ireo biby ireo zany. Hoe ny voalohany endrika ny liona, faharoa endriky ny omby, fahatelo endriky ny olona, ary fahaefatra endriky ny voromahery. Dia satria hoe tahaka ozy izy, tahaka ny endrika zany hoe tsy tena voromahery zany fa hoe tahaka ny endriky ny voromahery, tahaka ny endriky ny liona, tahaka ny endriky ny olona, ary tahaka ny endriky ny omby. Dia misy heviny ihany koa zany ireo endrika an'ireo biby ireo zany, misy endrika hoe inona ny hevitra ny endrika an'ireo ny hevitra asehon'ny endrika ireo biby ireo zany, inona ny hevitra an'izay. Dia raha mijerisika zany aloha voalohany mijerisika le hoe liona. Liona moa zany dia zay araka le tenenina teo hoe misy filazana azy hoe le hitantsika teo araka le niresantsika teo hoe izy ny mpanjakan'ny biby. Izy ny mpanjakan'ny biby zany, raha any amin'ny biby dia any an'alina zany dia izy mihitsy tena mpanjakan'ny biby dia zany izy. Mpanjakan'ny biby dia zany izy. Dia ny zavatra misy anefa dia zao amin'ny mahaliona mpanjaka zay dia ara-panahy ihany koa iza io liona io ihany koa zany. Iza no mpanjaka. Dia Kristy ihany koa nefa dia antsoina hoe liona mpanjakan'ny Joda ihany koa Kristy. Maneho an'i Kristy le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ihany koa zany ilay liona ihany koa zany. Jerentsika aty amin'ny Apokalypsy toko 5:5. Apokalypsy toko 5 dia ny 5. Inona ny zavatra resahany io? Apokalypsy toko 5 ny 5. Ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray amin'ny loha olona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia nisolofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamanotomboka seny. Indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia nisolofon'i Davida izay efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamanotomboka seny. Le liona avy amin'ny firenen'i Joda. Iza nefa io liona avy amin'ny firenen'i Joda io zany dia aty amin'ny toko 2:20 izy miteny hoe iza io liona io. Toko 2:20 dia izao no teneniny ato. Izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho any amin'ny fiangonana. Izaho no solofo sy taranaky Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro. Izaho no solofo, izaho Jesosy, izaho no solofo sy taranaky Davida. Izy zany le liona ny amin'ny fokon'i Davida. Le liona avy amin'ny fokon'i Davida ozy izy. Dia aty amin'ny Apokalypsy toko 7:4 izy, satria ny liona tenentsika hoe mpanjaka. Dia Kristy koa lazaina fa mpanjaka ihany koa zany. Toko 7:4 dia zao no teneniny ato. Ahoana ozy izy? Toko 7:4. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry. Fantatsika tsara fa Jesosy io zanak'ondry io. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantsy voafidy ary matoky. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ozy izy. Ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Eo zany zay le hoe liona avy amin'ny fokony Joda. Izy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Maneho an'i Kristy le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Dia ozy izy manao hoe
ireo izy dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka zany dia mpandresy Kristy dia teneniny eo amin'ny tapany farany dia hoana ozy izy ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantso voafidy azy ary matoky zany hoe ho mpandresy koa zany zay miaraka amin'io mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo io zay miaraka amin'ny Kristy zany dia mpandresy ihany koa zany ianao satria Kristy efa mpandresy ary mbola aresy dia aizy zany tsika raha miaraka amin'i Jesosy zany tsika dia tsy very mandeha zany tsika fa mpandresy foana zany tsika satria le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompony miaraka amintsika zany ary tsy mba hoe fanjakana kely vetivety ohatra ny fanjakana amin'izao tontolo izao fa ny fanjakana dia manino maharitra mandrakizay io zay ny fanjakana io solofony Davida io liona avy amin'ny Joda io Apokalypsy toko faraka ambin'ny folo andininy dimy ambin'ny folo Apokalypsy toko faraka ambin'ny folo andininy dimy ambin'ny folo dia ahoana izy ary ny anjely fafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay izy no anjaka mandrakizay zany hoe omenan'ny Kristy zany ny fanjakana zao rehetrarehetra zao ty vaza tany efatra misy atsika ty zao ary rehetra izao omenan'ny Kristy omenan'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana omenan'ny tompontsika sy ny Kristiny an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zany dia inona ny teneniny teo ary izy no anjaka mandrakizay zany ny fahefana manleliona zany maneho an'izay fahefan'Andriamanitra sy ny Kristy zay le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ny fanjakany dia maharitra mandrakizay maneho an'izay ihany koa le liona ny zavatra misy dia zao Satana nefa dia makatahaka ihany koa fa na dia maka an'io endrika ny liona io ary Satana dia hita satria makatahaka izy dia iny miherona izy mandrapaka izy mamono izy tsy mba mamonjy ohatran'ny Kristy fa izy indray mamono izy Petera voalohany toko 5:5 maka ny endriky ny liona ihany koa izy Petera voalohany toko 5:5 dia ahoana ozy izy eo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy 5 sy ny 6 maonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany tahaka ny liona mierina mitady izay arapany toery izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony ralainareo rehetra eran'izao tontolo izao maonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany devoly zany zay ndray amin'le endrika liona mamiravira indray zany nisehoan'le devoly eto tady izay arapany maonona tena ozy izy Andriamanitra maonona tena miambena fa ny devolinareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo toero izy devoly zavatra liona mamiravira toero izy amin'iza no anoerantsika azy amin'ny alalan'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo amin'ny fahefan'io Kristy io tsy afaka manao nanao io afaka anao inonanao izy tsy afaka manao inona mihitsy izy satria izay miaraka amin'ny Kristy dia niny mpandresy ary mbola aresy satria Kristy nefa nandresy izao tontolo izao ary mbola andresy ihany dia ny devoly araka le tenentsika ny devoly nge tsy kely larina fa izy makatahaka any amin'ny zavatra rehetra izay ataon'i Jesosy dia izy koa manao fa amin'ny endrika hafa foana izy sehoany satria nahoana ny voany no afantaranao azy ange ny voany no afantaranao azy ohatra zao amin'ny resaka le raha manompo an'Andriamanitra zao ianao tamin'ny andron'ny testamenta taloha zany rehefa manatitra fanatitra reny zany eo amin'ny tempoly dia manatitra biby madio zany no aterinao atao fanatitra eo amin'ny tempoly raha ohatra zany no manandrika hoe manatitra biby eo amin'ny tempoly dia hoe na hoe omby na ondry na osy zay zany no aterinao zany ataonao fanatitra dia biby madio zany no aterinao dia ny anazy koa rehefa mba manao sorona izy any amin'ny toerana sampiny reny zany satria eo amin'ny tempoly zany tsy hoe omby sy ondry sy osy ihany ny aterinao fa manatitra ao any kotrany hoe voromailala aterinao sy ny karazany zany
fa biby madio. Dia ny azo koa rehefa manao sorona izy any amin'ny tempoly tsampiny reny, tamin'ny mbola tanora moa ny tena dia mba mandeha manjerijery an'ireny, dia misy sorona amin'le toerana avo reny zany zay anaovan'ny olona fanompo-tsampy. Dia izy tsy mitondra kisoa terina atao fanatitra eny izy, tsy hanao an'izany izy. Fa jereo tsara fa rehefa misy joro atao reny, inona ny atao? Omby angeny vonoina mijoro zany, mamono omby. Dia mamono koa izy any amin'le toerana sampy reny, dia zavatra biby madio no vonoina. Ao ny sasany mamono akoho ohatrohatr'izany, misy zany zay zavatra zay. Dia amin'ny hafetsena foana izay foana zany anehoany anazy. Dia rehefa mandeha amin'ilay toerana iny dia ohatrany hoe toerana masina zany ilay toerana. Fa zavatra fitaka daholo ihany reny rehetra reny. Satria nahoana? Ny devoly dia zao, izy biby dia masika zany. Fa maninona? Mahay mitafy ihany koa izy ny akanjon'ny zanak'ondry. Hainy no mitafy an'io. Mahay maka ny endriky ny anjeliny mazava izy amitahana antsika. Hainy zany no maka an'io. Dia tandremo fa maro no voafitany ozy izy. Tenin'Andriamanitra kely no tenan'izany. Maro no voafitany. Tandremo fa andreo misy amitaka anareo Kristy fa maro no voafitany. Ka izy zany mahay maka an'izay endrika zay zany ty devoly Satana ty zany. Hainy no maka an'izay zany. Dia zay no mikasika an'iny zany a. Dia ngamba ny naika mbola hotoizana ihany le lesona fa somary efa raha miditra lesona manaraka indray tsika dia sao dia lasa lava loatra indray le izy fa ngamba ny lesona manaraka indray toizantsika zany ny resakantsika mikasika lay biby faharoa indray zany resantsika mikasika an'ilay hoe omby zany. Zay moa le izy teo raha tsy diso resaka hoe omby zany. Verenantsika izy teo amin'le verenantsika toko fahaefatra, andininy fahaenina sy ny fahafito. Verenantsika vakina kely fotsiny amarana lesany. Toko fahaefatra, andininy fahaenina sy ny fahafito. Ary teo alohan'ny seza fiandrianana dia nisy toy ny ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Ary teo afovoan'ny seza fiandrianana dia sy ny manodidina azy dia nisy zava-manana efatra feno maso avokoa teo ny lohany sy ny vony. Ary ny zava-manana voalohany dia tahaka ny liona, zava-manana faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ary ny zava-mananaina fahatelo dia tahaka ny tavan'ny olona, ary ny zava-manana fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Zay zany ny zavatra hitantsika teo. Dia raha mijery ihany koa nefa zany tsika aty amin'ny Ezekiela aty zany, dia hitantsika any ihany koa zany io resaka zava-manana efatra io zany. Satria izy ty Ezekiela zany dia nahita ihany koa seza fiandrianan'Andriamanitra io. Dia ny zavatra hitan'Andriamanitra, ny zavatra hitan'ny Ezekiela zany dia nahita ny zava-manana efatra io ihany koa izy. Dia mitovy amin'ny zavatra hitan'ny Jauna io mihitsy no ny zavatra hitan'ny Ezekiela. Nahita le liona izy, nahita le omby izy, nahita le voromahery izy, ary nahita le tavan'olona izy. Zay zany hitany tany ihany koa. Bazarika tenenina teo moa tsy ampy le fotoana fa ho resahantsika izay amin'ny lesona manaraka ary. Hivavaka tsika hisaotra ny Tompo. Misaotra Andriamanitra raha io. Fa noho ny fahasoavanao dia nafaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao izay. Dia raina ny anaranao raha hikalazay ny anaranao any. Mana-masinana ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ny anaran'i Jesosy nandratana izy ho vavaka izao raha eto anatrehanao. Alleluia. Amen. Sorantsika ny Tompo lehibe tamin'ity anio ity. Ialana tsiny kely fa somary jenjenjina kely androany. Tratran'ny alergia. Dia ngamba fa sava tsara ny manaraka. Bye bye. Veloma daholo tsika rehetra. Ma